Ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra amin'ity androny ity izay mbola omeny tompo antsika izay tonga eto androany. Fa ilay koa miarabana ireo lavitra na ny eto Taninrazana ihany zany na ny any Pita izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra manona fahasoavan'ny tompo sy fiadanany aminao. Ao tsara ve ianao androany? Vonina tsara ve ianao iain'ny tompo androany? Tsy iainao ahy ianao fa iainao azy ianao. Fanambarana 5 minitra ary ahy eto ka tsy resaka aminao ny tompo dia tsisy ninina voasoratra ao am-ponao. Fa na 10 minitra ary ny toriteny fa iresaka aminao ny tompo dia misy zavatra hoentinao mody androany. Amen. Ka dia tsy izaho no iresaka aminao fa ny tompo dia samy miaino izay ambaran'ny tompo amin'ny androany. Amen. Androany dia ifampizara aminao ako afatra anankiray izay mino fa ampiorina tsara ny fahalalanao ny tenanao sy ny fahalalanao ny Kristy tompo. Rehefa tsy fantatra ny position ao amin'ny fanjakan'lanitra sy ny fiantson'Andriamanitra sy ny fampanantenan'Andriamanitra dia misy zavatra tsy mipetraka tsara ao anatin'ilay izy. Raha ohatra zao ao anatina toeram-piasana anankiray dia miditra miasa ianao. Dia rehefa miditra miasa ianao tsy fantatrao mazava fa hoe ohatrinona ny karamanao fa tonga dia menatra ianao anontany hoe ohatrinona moa zany ilay karamato. Fa dia miasa fotsiny ianao dia tsy sahanao koa manontany hoe inona ny postako dia aiza ny fiasako dia inona ny zavatra ataoko. Fa dia fampiafahafy eo fotsiny ianao sy mipitarika dia rehefa avy eo misy zavatra tsy milamina ilay relation rehefa avy eo. Dia ohatra izay koa fiarahana amin'Andriamanitra raha vao tsy fantatra hoe izy ianao, aiza ny toerana tokony isy ianao, iza Andriamanitra ary aiza ny toerana tokony isy azy dia tsy milamina tsara fifandraisanareo. Dia mila fantatrao zany androany. Amen. Amen. Nisy fotoana nomeny tompo afatra anankiray izay tany amin'ny taona vitsivitsy lasa tany mikasika ny tokantrano. Dia toy izao ilay afatra hoe ao anatin'ny tokantrano dia misy position 3 ihany. Firy? 3. Ny voalohany ny an'Andriamanitra Jesosy, Korintiana voalohany toko fafito angamba misy an'izay resaka izay. Ny faharoa ny an'ny lehilahy ary fahatelo ny an'ny vehivavy. Jesosy lehilahy vehivavy. Ozy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny lehilahy ny lohan'ny vavy ary Kristy ny lohan'ny lahy rehetrarehetra. Ny problema ao anatin'ny tokantrano dia tsy misy zavatra be dia be fa problema na position foana. Ninona zavatra mitranga ao na tsy ampy volo nareo na mikorotana nareo na maditra ny ankizy na maninona raha ihany ny problema position. Tsy mipetraka amin'ny position tokony ho izy ireo telo ireo. Na le Jesosy tsy mipetraka eo amin'ny positiony, na le lehilahy tsy mipetraka eo amin'ny mahaloha azy, na le vehivavy tsy mipetraka eo amin'ny mpanampitandrify azy. Raha vao mikorotana ireo toerana telo ireo dia mikorotana ny ambiny, na misy vola na tsisy vola, na maditra ny zaza na endra zaza na maninona, fausse excuse daholo ny ambiny rehetrarehetra, fialatsiny diso. Fa ny problema dia eo amin'ireo telo ireo. Dia takizay ihany koa ny tontolo fiarahana amin'Andriamanitra. Raha vao tsy fantatry ny olona ny position misy azy sy ny position misy an'Andriamanitra dia mikorotana ny fiarahana. Tamin'ny zoma lasa teo dia nanatrika anniversaire anankiray zay, anniversaire ilay fanompona nisy taloha, anniversaire fikambanana nisy taloha. Dia nisy fotoana zany somary gaga kely ako tany anatiko tany hoe inona ny tena problema tao anatin'ilay tontolo satria zany nisy problema spirituel be teto Madagasikara teto teo anelanelan'ny taona 2000 ka hatramin'ny 2005 teo eo. Teo zany no nahatongavany ohatrany hoe nisy hirika ny sokatra be zay nidira ny filazantsara tsy izy resaka fananam-bola, fananakarena, osotra makatsy, osotra makaroa. Dia teo ry zalany tafiditra
dia miparitaka dia amin'izao fotoana iainantsika izao efa mebe dehibe indray zao ny lamody zao amin'izao fotoana izao indray mibetsaka ny afrikanina tafiditra eto amintsika dia efa mipetraka eto mihitsy ry zalahy hitany hoe eto indray mety eto indray ohatran'ny fahitanao ny afrikanina be dehibe ao be horirika ao mandinika mihitsy nisy fotoana nanontany andralahy fa maninonareo makaty fa nga tsy mety any aminareo any hoe nao afrikanina dia aty Madagasikara ianao no manao business eto mety ozy izy le mpivarotra io zany eto mety fa any aminay nefa vady amanjanany amin'io any Afrika dia aty daholo ry zalahy dia manao vakansa fotsiny izy vady amanjanany dia eto izy mitady vola dia misy rivotra ohatrohatran'izany zany dia ohatrany nandinika kely hoe inona ny zavatra nitranga tao amin'io taona 2000-2005 teo anelanelany teo nisy fanompona vitsivitsy zany natanjaka tsara teto Madagasikara anisan'izany ny fikambanana izay nisy anay tamin'izany fotoana izany fa teo anelanelany 2000 ka hatramin'ny 2005 nisy problema ry zalahy reo dia votsitra amin'izay le olona dia rehefa votsitra le olona dia nandeha amin'izay any amin'ny lalana rehetrarehetra izay hitan'izy rehetrarehetra nisokatra zany le opportunité dia lasa daholo ny rona tany amin'ny resaka évangile de prospérité tany amin'ny resaka dia gaga zany mieritreritra an'ilay izy hoe ary za koa tafiditra tao anatin'ilay izy fa ny amo zany tsy tany no tena antony nandehanako hoe za te hanankarena na za te aomby fa ny andre le mampitokiky ny mafinaritra le mihaino toriteny dia mime foana isaka maino ohatra mafinaritra raha paster zany mafinaritra zany fotoam-bavaka mime zany mandrapatapitra eo fotoana dia lasa anakany fa ny fokotsy tena tao amin'le hoe te aomby te anakarena te aninona dia mijery alizy amin'izay hoe inona ny olana tao anatin'le izy ary zay nampatonga hoe na dia ny aina tao anatina évangile de prospérité ary nandritra 10 taona dia tsy tany mihitsy foko tsy tany fa misy zavatra kely zany tafapetraka tany fa tsy ao ny foko sy ny fanako tsy any amin'ny resaka fitahiny zany tsy mataitra azy zany dia mijery aho hoe fa maninona kosa ny namako hafa fa maninona le olona piara mandeha amiko hafa no ny voaka dia ny vily dia lasa tao amin'ilay resaka dia lasa te aomby lasa te azositra lasa te andeha ho ary lasa te andeha ho akatsy za fa nisy ny taona mihitsy ndora lamba ho any Afrika miaraka tsika 10 lahy hoay ferana 10 lahy zany mafinaritra be zany 10 lahy ndra iaraka ay ngamba tsy isy mikipy maso any anaty avion fa tena miresaka foana fa tsy tao apoko le izy zany efa miaraka milomano amin'ny ralahy tsy tao apoko le izy dia izay mifantaniana mipetraka tao an-tsaiko zany inona ny problema dia tsotra be le zavatra nisy tamin'izany fotoana zany talohan'ny taona 2000 zany tsy tena marqué ny position zany hoe ny zavatra torindry zareo zany mizara roa mitory zava-panahy izy fa mitory tsy mamotsitra ihany koa ny zavatra ranofo miara-mandeha moramora iny dia manomboka misy zavatra miverina isaka mijery publication le rahalahy niaraka taminay tao tamin'izany fotoanandro zay mbola ao amin'le fikambanana mandrakitiny androany dia misy zavatra miverina zany ny anatin'ny saiko any miverina any amin'ny 20 taona hoe ary io marina ka izao ke le karazany zavatra nenonay tamin'izany fotoana zany misy parti zava-panahy mafinaritra fa misy parti somary mangetikitika tsy tena mangetikitika zany loatra manetaitra kely oatra mikasokasoka kely zavatra rano mandeha zany le partage hoe ianao miaraka amin'i Jesosy ohatra hoe andramoka izao fa tsara Jehova dia zay zavatra zay mikasika le nofinao dia lasa tokoa ianao fiarahana amin'Andriamanitra io tena andramana mihitsy izany fanasitranana zany dia enonao hoe makany misy zavatra moramora zay moa fanaova satana anazy izy misoko mangina izy tsy tonga dia mamely anao amin'ny karavasy sy ny kobay fa izy misoko mangina moramora fotsiny ao anatin'le izy ianao rahalahy miaraka amin'i Jesosy ianao tsy maintsy arovany ianao misy fierovany ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy dia misy zavatra kelikely ohatrohatran'izany tafapiditra ny anatinao any dia inona nataon'le fiangonana hitaririka iny amin'izay na hitahirika le zavatra kelikely azonao tato iny abotsiny ry rahalahy amin'izay gonfleny iny dia lasa ianao manao comparaison amin'izay ary le tato amin'le nisy nisy zavatra kely zarainy ohatran'izao fa reto ny tena spécialiste amin'le izy akay miaraka amin'i Jesosy tsy vitany hoe manakanina tsy vitany hoe manana an'izao fa afaka manana an'izao ihany koa ary ao am-polon'Andriamanitra ihany koa ny azo an'izao ozy ako rehefa manome fanoharana hoe atao ohatran'ny sosisy
alaina le tsinaikena iny azinao elastika tsara iny sesefanao ao daholo zay tianao amin'izay le verset zany le tsinaikena kely 2 metatra sesefanao mahavita sosisy 5 kilao iny rehefa atsofoka ao le sesika atsofoka ao endasina amin'izay makafy daholo ny olona rehetra miaina dia misy zavatra mivilana amin'izay dia ozy any resaka ny tompo amin'izay hoe Jesosy eo fa inona zany le fototra tokony orenan'ny olona mba tsy hampatonga ny olona ho diso lalana inona le problème inona le zavatra fa mahatonga ny olona nge mitady misy hatrany dia satria mitady zavatra ato izy dia tsy feno le izy dia lasa izy makato dia lasa izy makary misy zavatra ao tsy tafapetraka tsara dia miverintsika amin'le afatra voalohany problème de position ny problème de position mahatonga le izy tsy fantatry le olona hoe aiza ny positionko aiza ny position n'Andriamanitra iza aho dia iza Andriamanitra za ve mila an'Andriamanitra sa Andriamanitra ny mila izy ve ny antso ahy ahasoa ny fiainako mahita izy zany za te hanasoa ny fiainanao za te hitay anao za te hampahomby anao za te hanova ny toe-javatra misy eo amin'ny fiainanao za te hanao an'izao te hanao an'izao aminao dia za te hanao an'izao aminao dia lasa ohatran'izao ianao avy eo dia lasa ohatran'izao ianao avy eo zay ve le position sa misy ilany teo zany mila azy dia ny anankiray izy no mila ka ity aho manolo tena dia ho ataony arak'izay itiavany aho sy arak'izay sitrapony momba fa eo ny problème zay ny atao hoe anthropocentrisme sy christocentrisme miivo amin'ny olombelona sy miivo ao amin'ny Kristy ny fanompona rehetrarehetra hitantsika ireo dia tsy misy afatsy roa na miivo amin'ny olombelona na miivo ao amin'ny Kristy na ny fanompona miresaka anao an'izao aminao Andriamanitra anao an'izao aminao Andriamanitra tian'Andriamanitra ho toy izao ny fiainanao tian'Andriamanitra ho toy izao ny fiainanao zay ny atao hoe miivo amin'ny olombelona na ny fanompona miresaka Andriamanitra mila anao ary tiany ianao atao ohatran'izao tiany ianao amboarina arak'izay ilany azy ianao tiany ho toy izao ianao ny ohatra tonga dia omeko anao dia tahaka zao rehefa mamaky an'io baiboly io ianao mila tsara mamaky an'izy ity fa tsy azo tonga dia raisina ny baiboly a olombelona nanambatra ny reto misy boky 9 reto a fivoriana olombelona maromaro nanapa-kevitra hoe reto no ampidiritsika dia reto no tsy ampidiritsika ary io baiboly io a mizara anankiroa ny fandehan'izy io les relations zany ny anankiray a fifandraisan'i Jehovah sy Israely zay ny atao hoe testameta taloha Jehovah sy Israely ary ny testameta vaovao dia fifandraisan'i Kristy sy ny fiangonana ny testameta taloha raha lasiana bavy raha vao tsy hainao ny mandray azy dia verinao fa any no anjaran'ny kristianina fa ny anjaran'ny kristianina dia miorina amin'ny fanekena izay napetraka Jesosy Kristy amin'izy sy ny fiangonana ny testameta taloha Jehovah sy Israely fahalalana no ilantsika an'io ohatr'izao ny fifandraisan'i Jehovah sy Israely ary ohatr'izao kosa fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana zay le position lazaiko anao zay le toerana lazaiko anao zay tsy azon'ny olona ka mahatonga ny olona mieritreritra fa za natao an'izao zay tsy naneny Israely ka ahoana ny fivavaka Davida mitsangana Jehovah mirariny ampandrafy mandra-pahoviana no tsy henonao manaova an'izao Andriamanitra ataovy an'izao Andriamanitra dia lasa ny kristiana mamaky an'io za koa aika misy resaka ohatran'izany ato mba valio koa Andriamanitra mba ataovy an'izao koa Andriamanitra za tian'Andriamanitra ampiasaina fantatrao ny position antsika ao anatin'ny fanekena vaovao sy ny resaka omen'ny tompo antsika ao anatin'ny fanekena vaovao isika lay ambarany isika no ondry inona ny asan'ny ondry hoanina ny asan'ny ondry ho karakaraina ny ondry tsy karakaraina ianao zao raha manana biby fiompy marina fa misy zany ny sasany hoe passion ohatra hoe manana mimi raha misy biby tsy dia hitako loatra zay ilana azy dia reny mimi reny
Tsy hita mihitsy hoe atao inona ry zalahy reny fa ohatra mba nandinika ihany aho hoe inona ary ny asan'ny tony ranamany tony. Mipetrapetraka eny ambony tele eny izy, manenoneno eny izy, asiana le kôdikôditsy indraindray iny. Tsy fantatrao mihitsy hoe inona, ianao matahotra inona ary makody an'ity mimity fa tsy fantatrao mihitsy hoe inona. Reny zany hafa mihitsy. Fa ohatra hoe miompy alika ohatra ny olona na miompy bitro ohatra ny olona tsisy olona mihitsy miompy na ataoko hoe ondry tsisy olona mihitsy hoe mahafinaritra fotsiny ity ondry ity. Ampoarin'Andriamanitra isika amin'ny vary sy ny tsiparofaritra zay. Tsisy olona nge mikarakara vary satria mahafinaritra azy manao an'ilay vary. Hoe lasa zany dia hiava tambary dia manino ianao ny tiako fotsiny le vary tiako. Dia maniry eo le vary dia zay fotsiny dia zay fifaliako zay tapitra hatreo. Fa matoy ny olona mikarakara vary dia manino te hinambary izy. Zay te hivarotra vary izy. Matoy ny olona miompy ondry dia manino te hinana ondry izy, te hivarotra ondry izy. Izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Ezekiela 34 any ny ody ny hotafiny, ny nofo ny hoanina, misy zavatra ilany azy. Ozy izy ny Romanina 12:20 isika dia tahaka ny vilantany eo an-tanana ny mpaniefy azy. Ho anareo renim-pianakaviana mahafinaritra anareo hoe mahita vilany be dia be ao anatin'ny trano ao fotsiny. Hoe ny collection fotsiny ilako an'ireo. Za tsy mila mba mahafinaritra mahita ity lapoaly isan-karazany le lapoaly misy karazany 7 izy eo zany. Navy ny asan'io io tsisy asany zany mahafinaritra mahita vao mamola kosia hitako fe fifaliana ny foko mahita lapoaly. Fa matoa ianao manana an'le ustensile, manana an'le karazan-javatra dia manino misy ilana ho azy. Ary zay ny filazantsara. Hoy izy Jesosy rehefa nilaza mikasika an'ilay zanabriky mifatotra fa ao io tsy hoe satria mampalahelo le zanabriky fa ny zanabriky mampalahelo nge raha ny tanànan Jerosalemy. Diso aloha zany samariny. So dia inrery ihany kosa aloha ny zanabriky tao hoe ka tsy nanatsafidy fa inrery ny tao fa feno tao. Feno zanabriky mifatotra tao, feno zanabriky mbola tsisy ny taingina tao. Fa maninona no iny anankiray iny ny tenin'ny tompo hoe vahao io. Raha misy manontany anareo ny amin'ny amahanareo ny zanabriky dia ahoana ny avalinareo azy? Misy raharaha ilany tompo azy. Raha vao tsy fantatritsika ny position antsika dia diso ny fanambarana izay en'ny sofintsika satria manina amin'ny Baiboly dia azo aolana amin'izay itiavana azy. Tsy eo raha teo ihany koa le tompon'le teny. Tsy mijoro eo hoe isaky ny fotoam-bavaka dia manara-maso hoe izy inona tsara tsy zany no tiako lazaina amin'io za zay dia efa miteny. Fa ny olona afaka manolana an'izay itiavany azy io. Fa eo amin'izay ny fonao mila mametraka ary mila fantatra ho zay toeran'izay iza dia iza Kristy. Miivo ao amin'ny Kristy ny fiainako sa miivo ato amiko. Fa ny akamaroan'ny olona ary ny akamaroan'ny fiangonana dia miivo amin'ny tenany daholo. Dia tsy tonga mivavaka io olona io raha vao tsy miresaka mikasika ny tenany ianao eny ambony pilipitra. Raha vao tsy miteny ianao hoe ianao izay miditra ato androany, milazanao mialohan'ity farany taona ity ho tonga ilay zavatra nangatahanao nandritra ny taona ka tsy azonao. Fa rehefa maheno an'izay ny olona tena alaise be fony. Fa zay ny atao hoe anthropocentrisme miivo amin'ny tenany. Nefa ahoana nambaran'ny apôstôly Paoly rehefa voarain'ny olona ny fitiavan'ny Kristy dia maty ny ray amonjy azy rehetra dia maninona izy rehetrarehetra rehefa avy eo? Maty izy rehetrarehetra. Maty izy rehetra. Zay ny famantarana fa ao amin'ny Kristy marina ianao misy zavatra henonao hoe tsy zaho intsony. Za manompo io tsy ho an'ny tenako ny antony anom-poko fa rehefa namonjy a Kristy mba te halala kosa reo olona. Hoe inona kosa mba ilany io Andriamanitra lehibe indrindra io ahy. Averiko aminao ilay izy tsy hoe inona ny ilako an'Andriamanitra, ny ilako azy fe moa tsy be dia be. Fa inona no ilany fa maninona ny vonjeny, fa maninona ny velonainy, fa maninona ny mbola takizao androany, fa maninona ny mbola rehefa voarainao zay zavatra iray tena milaza amintsika tsy matahotra ny fiainana io tsika. Tsy matahotra tsika. Fa enonao ny pehany anatin'ny fonao any, fiadanam-poany anatin'ny fonao any, za fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Za fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Zay no toerana misy ahy. Tsy zany exige, tsy zany taky amin'Andriamanitra. Za mazo mangataka.
Za mahazo miresaka, za mahazo manambara an'izay faniriko eo anatrehan'Andriamanitra fa ny position izy no ivony zavatra rehetra. Izy no mitondra ny zavatra rehetra. Izy no manao sitrapony. Za le vary dia izy le mpikarakara, dia ny antony karakarany satria misy ilany anio. Za zany omeny ny zavatra rehetrarehetra izay ananako ankehitriny, manana akanjo, manana kiraro, manana an'izay rehetrarehetra tokony ho ananako, satria ilainy le vary dia ho karakaray. Dia amin'ny fotoana iray ajanona satria tsy mila an'izay intsony le vary. Le vary enge tsy amin'ny fotoana rehetra mila rano na dia tsy mpamboly vary ary sa tsy marina izany. Sa tondrahana foana ny vary io isan'andro isan'andro raha vao tsy avy ny orana isan'andro dia tsy mety ny vary. Tsy amin'ny fotoana rehetra. Fa misy fotoana ny vary mahazo rano, ampidiran-drano mihitsy ny ary izy. Misy fotoana izy mitsahatra indray aloha. Dia misy fotoana indray tsy fantatro indray izy zavatra hikarakarana azy. Mety ina moa tonketsa, tsy haiko, sisisa rehetrarehetra, jinjaina sisisa. Fa afa foana ny zavatra izay ataon'ny mpamboly amin'io. Dia tahak'izay ihany koa ny fiainantsika. Misy fotoana ianao mpandalovina ranon'orana pitahiana. Amena. Fa ny antony ranon'ora pitahiana tsy ampatonga anao tsy hoe satria ianao zanak'Andriamanitra. Zany ihany koa ny zavatra véhiculena be ankehitriny fa taron'ny positionnao amin'ny Kristy. Dia le positionnao amin'ny Kristy olona natao tena hiavaka ianao. Miivo ao aminao foana ny resaka. Olona natao hiavaka ianao. Ianao tsy ambaka an'izao tontolo izao ianao. Ianao tena natao hanoratra tantara ianao. Enao foana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny resaka tamin'ny Jeremia tsara mihitsy hoe zao ry Jeremia zany mba nasaina ny Toriteny tany. Ianao torio amin'ny Israely zao, nareo mila manaiky baboiny Nebokadnezara. Ianao mila ohatran'izao, nareo mila ohatran'izao. Avy nitory tany ny Jeremia, saika ho vonondry rahalahy, dia nitomany Jeremia. Zay nampatonga an'le resaka iny le boky anankiray atao hoe fitomaniny, satria mese Jeremia dia mese bekretaka zay izy. Dia rehefa nitotonandralahy tany izy dia nitomany amin'izay dia nanao zavatra be dia be dia nitenenin'Andriamanitra atao zao lazaiko anao ry Jeremia. Raha miverina ianao dia ho raisiko indray. Ary raha mahay manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia ho solombavako. Anatona anao ireny fa tsy ianao ny anatona azy. Jeremia zany mba tena gaga mihitsy hoe zavy ny rahanao dia avy eo zany indray no teneninao hoe raha miverina ianao dia raisiko indray. Ary raha mahay manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana Andriamanitra. Za le irakao angety fa mahaiza ozy izy Andriamanitra manavaka ianao ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana. Fantaro aiza le zava-tsoa Kristy ny ivony. Raha vao ny zavatra ambara amintsika reny ny sofintsika na iodina ny saitsika. Indray mantsy ianao tsy mila fampianarana fa ianao ihany mpampianatra ny tenanao. Enonao ao anatinao any mety zao ngamba ny fandehany ty. Mety ohatr'izao ngamba ny fandehany ty. Ohatran'izao ny zavatra ataoko. Fa manomboka ianao mila mijery amin'izay ao anatin'izay fa iza ny ivon'ny resaka e. Ozy izy Jaona mpanao batisa zay mantsy nitsika olombelona. Ozy Jaona mpanao batisa izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miena. Jaona 3:31 ngamba misy an'izy iny na 3:30. Izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miena. Fa rehefa nahenan'Andriamanitra tokoa Jaona mpanao batisa, naniraka amin'ny mpianana indray nanontany kely aloha Jesosy hoe ianao va le andrasantsika sa mbola hafa le ho avy. Fantatry le olombelona le izy dia nijereny amin'izay. Rehefa tsy niivo tany amin'ny Jaona mpanao batisa tsony ny resaka. Fantatry Jaona mpanao batisa tsy zany tokony ivony resaka fa Kristy. Fa nahetrin'Andriamanitra amin'izay sy nampitin'Andriamanitra trany amin'ny prison. Fa eo amin'izay Jaona nametraka fanontaniana hoe tena sao dia tsisy ty lalany ty. Za te hizara aminao androany fa raha tafapetraka tsara tsika eo amin'ny position ilain'Andriamanitra tsika dia misy fiadanam-po ao anatinao. Fa raha vao ianao ny ivony zavatra dia hitady zavatra hafa foana ianao. Za ve zanak'Andriamanitra dia zao ny tokony manjo avy. Za ve zanak'Andriamanitra dia tokony ho ampijaliana ohatr'izao. Tsy azotsika zany. Dia inona mahatonga ny olona miala? Satria izy miivo amin'ny tenany. Dia mijaly le tena, mijaly ty vatany ty. Dia lasa izy mitady vahaolana ho an'ny tenany. Fa raha miivo ao amin'ny Kristy isika, sy miresaka amin'ny Kristy foana hoe enao ny zava-dehibe, enao ny zavatra rehetra, dia milazanao fa misy mitrakany anatin'ny fona ho any.
dia misy matanjaka ny anaty fonao any, dia misy miova ny fidoboko fonao, dia misy mafana ny anatin'ny fo any, dia eninao mihitsy hoe ity aho Jesosy. Na iza lalana itondranao aho mbola vonintsika, tsy mampiemotra atsika izany, satria maninona ianao ny mila, ianao za natao ho amin'ny profit anao, za natao ho amin'ny tombontsoa anao. Amena. Fa tsy natao, fa tsy ianao no natao ho amin'ny tombontsoako. Azonao ve izany zavatra izany? Tena hafa ihany miaraka amin'ray, fa na izany ary izy natao ahita tombontsoa ny amiko. Meko segondra vitsy ianao hitsakotsakoana an'izay. Izy natao ahita tombontsoa ny amiko. Rehefa manolo tena dia izay mba lazaina, Jesosy io tokony ahita tombontsoa ny amiko ianao. Ty tenako ty. Tokony ahita tombontsoa ianao ny amin'ity fidiram-bolako ty. Tokony ahita tombontsoa ianao ny amin'ity tanjako ty. Ny amin'ny heriko, ny amin'ny fotoanako, tokony ahita ny tombontsoa anao ianao. Fa tsy za foana ny anararoatra anao, dia ihinana ao aminao. Fa za lay ondrin'Andriamanitra, za lay ondrin'i Kristy, za lay vary ambolena, za lay ina moa vilany-tany karakaraina. Ozy izy lay tompony, ozy izy fanazavany Paoly amin'ny Romanina 11 hoe sy any amin'ny Jeremia moa zany, Jeremia no Andriamanitra resaka n'izy iny tamin'ny Jeremia hoe zany nge ianao mba mankany mpanao vilany-tany, dia jereo kely fanaovany azy, dia lasa mihitsy nakandray andro Jeremia mijery fanaovana ny atao hoe vilany-tany. Alaina le fotaka dia jereny eo aloha esorina zay party tsy ilaina ao anatin'le fotaka iny. Rehefa mahazo an'le paty mifanaraka tsara, tsy mifangarongaro be, dia iny amin'izay volavolaina dia amboarina. Vita le anina avy eo ataon'izany ataony tany. Rehefa avy eo ohatra misy tsy tiany, vakiny indray le izy, dia raha izy manao zavatra hafa. Dia ozy izy Jehovah resaka tamin'ny Jeremia, zao lazaiko anao amin'izay ry Jeremia. Moa tsy mahazo manao anareo, lazao amin'ny Israely, moa tsy mahazo manao anareo tahaka fanaon'ny mpanao vilany-tany amin'ny vilany-tany va? Ka izay ilany azy dia hanovany azy, dia amin'ny fotoana tsy ilainy indray izy na misy zavatra tiany hafa atao dia vakina indray. Zany zavatra zany tsy mety amin'ny olombelona zany. Aiza kosa nisy an'izany, zany ve ny afatra reo? Dia vakina zany, dia atao an'izao azy zany, fa Andriamanitra mila antsika. Ary izay no mahatonga ny fototry ny afatra dia ny fitiavan'i Kristy. Fa ny olona tsy afaka ny anaiky an'izany miaraka amin'ny egoany. Tsy mety amin'ny egoan-dra olombelona izany, fa ny mety amin'ny egoan-dra olombelona, aiza ny fitahiana ao anay, aiza ny fahasoavana ao anay, aiza ny fanasitranana ny aretinay, aiza ny famahana ny olanay, aiza ny lalam-pahombiazanay. Zay no mety amin'ny egoan-dra olombelona. Zay no mety amin'ilay olombelona miivo amin'ny tenany. Dia hozy Andriamanitra hoe zao mena fitiavana alohanareo. Rehefa voarainareo ny fitiavana, izay nareo vao manaiky ho faty, dia manaiky hanolotra ny tenanareo ity ampanompon'Andriamanitra. Ity ataovy amin'izay hitiavanao azy. Ary ny planin'Andriamanitra efitra fiadanana foana, misy pemitoetra ao anatin'ny fonao. Melohan'ny amaranako dia izy vavolombelona kely aho zay saika netreretiko hoe mbola tsy fotoanany. Fa henoko hoe alao atao ihany. Tamin'ny omaly ahako narary ny lamosiko, maly ngamby izay. Dia narary io lamosiko io, atao mbany ato. Dia rehefa ny any ambany any marary dia misy famataran'izay. Hoe inona moa? Inona ny anaran'izy ireny? Ray? Tsy rainka. Misy anankiray izay tsy tadidiko le anarany. Sciatique, sciatique. Dia izy io efa narary izy io tany amin'ny heritaona lasa tany ho any. Tampotampoka eo tsy tadidiko efa heritaona mahery tao be saretika ilay izy fa mitory-teny ohatran'izao dia henoko tampoka tonga dia marary be. Dia tsy netiny tsahatra mihitsy. Dia nikorotana ny tany an-tsaiko tamin'izay fotoana izay. Satria fatapatatra hoe izay ny fandehan'ilay izy. Korotana ny tany an-tsaiko. Dia lamina ilay izy tamin'izay, au bout de 2-3 jours. Dia omaly ilay izy miverina indray. Omaly ilay izy miverina. Dia verina aloha ny tao an-tsaina, ianao tokony hanao exercice ho ahy ianao. Tokony hanao sport ianao fa izay ny olana. Fa avy eo izay nampatonga zara taminao misy zavatra mafana ny anatiny foa.
misy asan'Andriamanitra amin'izay ao natao foko any sao fanako hoe dia raha nersi atika dia maninona zany ka tsy afaka manompo ny tompo raha nersi atika fa na mandeha chaise roulante ary nga tsy afaka manompo ny tompo. Tena lazaiko anao misy hafanana mirehitra zany any anatin'ny foko sy ny tratrako any avy eo tena henoko hoe en paix totale 100% tsisy na ray isan-jato ary fisalasalana tsisy hitanao zay nazavako anao an'le hoe tsy miivo amin'ny tena fa raha miivo amin'ny tena ianao Jesosy eo tsy voninahitra ao raha ny mpanomponao no andeha chaise roulante na hitsongoloko ohatr'izao eo mpano mandeha tsy voninahitra ao zany afa baraka filazantsara mezan'ny olona fa rehefa misy asan'ny tompony natao fona ho any sy resy lahatra ianao hoe tsy za fa izy ary misy ilany afoany matoa mbola veleto maninona ny misy olona efa maty. Le fotoana zay mananao fifampiresana kely zay mpiara-mianatra tany amin'ny CEG tamin'ny fotoanandro dia mitantara hoe le ankizy mpiara-mianatra zany ianona nge efa maty ianona koa efa maty dia miainao an'le tantaran-jareo ny anankiray maty nanao accident vadika ny tobila dia sepotro ny rano tao ny anankiray ny anjera avy any ambony tamboho dia eo a mieritreritra le izy fa maninona zany velona satria ve za tsy nianka tamboho satria ve za tsy nandeha tobila dia vadika le izy dia mbola velona mbola misy ilan'ny tompo ary ny condition ilan'ny tompo rehetrarehetra zay tiany amin'ny toerana rehetra amin'ny zavatra rehetra rehefa misy zay zavatra eo anatinao misy fiadanam-po anaty fonao manambola ianao dia misy ilan'ny tompo anao amin'izay périoda anananao voly zay dia mifaly misaotra Jesosy fa misy ilanao manana ny reto vola 3 malety reto fa rehefa ritra reo misy ilan'ny tompo anao ihany koa amin'ny fotoana io fa za matsiarotsiaro an'le fotoana Jesosy eo tamin'ireny nge afaka nanao an'izao zay mantsy tsika olombelona mantsy kôkô be enjana be nidikan'iny avereny le izy afako manao an'le izy ny ray Andriamanitra kôkô be tsika olombelona tamin'ireny nge afaka nanao an'izao asian'le olona le sasan'le tena pastera raha tamin'izany mbola anina tena milazanao za mantsy tena anisan'ny tena mpanoana tena tonga dia vidanako anina mihitsy ianao pastera amin'ny hoe tsy tena maninona moa mampaneno vava fotsiny Andriamanitra fa maninona kosa ary tsy tamin'izao fotoana zany zay nampionao fa ahoanany amin'izao izy efa tsy afaka zao matetika mantsy nozy tsote rehefa tsy tafavoaka le olona rehefa any amin'izay misy azy any izy izy vao mitady an'Andriamanitra nisy prime ministre taloha zay tamin'ny andron'ny 3e république tena tantara mihitsy ny olona hoe tena aria-pigadrana ary mivavaka be mihitsy izy nefa tamin'izy prime ministre tsisy raharaha iny zay Jesosy misy anankiray zay koa tena hitako eto mihitsy ny endriky le pastera nanatona tany hoe tena misaotra Jesosy misaotra ka ity olo ty efa ambivotro ny fahafatesana zay vao ny antso pastera izy pastera efa mba faly hoe mamangy vila be tena elany elo tafavoaka ihany ny vanim-poana fa Andriamanitra manana vanim-potoana ary amin'ny fotoana rehetra misy ilany atsika azonao ve zay afatra zay ilain'Andriamanitra tsika fa tsy hoe sika ny mila azy ny vary ange azo karakaraina azy tsy karakaraina décision ny mpanamboatra azy io azo mikarakaraina io azo ny tsy karakaraina ataony eo amin'izay itiavany azy ataony eo amin'ny fotoana zay itiavany azy izy manapa-kevitra ny amin'izany ary zay ny atao hoe miivo ao amin'ny Kristy manaiky mihitsy hoe Andriamanitra ianao no mitay amin'ny fotoananao dia ianao mampandalo olana amin'ny fotoananao fa zao na mitay ahy ianao na mandalo olana misy azonao ilana foana zay matsizy ny zavatra filazana fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy maintsy mahomby tahaka ny filazana hoe raha vao tsy mahomby zany ianao dia tsy ampiasain'Andriamanitra ary tsisy ilan'Andriamanitra anao na mahomby na tsy mahomby misy ilan'Andriamanitra foana na salama na marary misy ilan'Andriamanitra foana amen fa tsy hoe rehefa salama ihany centre be loatra ny fisainatsika fohy loatra fisainatsika ka mieritreritritsika fa rehefa salama ihany tsika ny azon'Andriamanitra ampiasaina sitrano Andriamanitra farasitrana eo ho any endasy be
ho any Anjorobe, ho any karazana tanàna rehetra tsy vitan'olona. Jesosy eo, me motocross aho. Fa raha mahazo motocross aho, ataovy amin'ile tsara. Mba le sorty garage reny atao. Fa aza atao amin'ile hitsana indroapolo vao velona. Reny mabe ranjo be reny. Misy kajy ohatran'izay foana. Matsiaro ny tenin'Andriamanitra milaza zay any resahany Jonathan Andriamandeha amarana azy tsika. Saoly sy ny Anjatolahy mipetrapetraka tsara eo ambany aviavy miandry toromarika. Ozy izy Jonathan zatovi ny resaka tamin'ny mpanompony. Ndao tsika Roland dia hanafika Filistina. Gaga ihany aloha le mpanompo tsika Roland amin'ny ahoana moa zany. Fa angamo le Filistina anankitelo. Le Filistina amin'io amanala maro fandahonintsika andeha hanafika. Dia nianika Jonathan dia zao nolazainy Jonathan zao nolazaiko anao andao tsika hitady famantarana amin'ny Jehovah ianika eo tsika. Dia raha milazo ireo Filistina reo mijanona any aloha mandra-panafika ianareo dia mijanontsika fa raha miteny hoe andao mekara ty dia hiakatra tsika ozy izy le Filistina. Mekara ty nareo mitsamoma kely reo. Ampisehoana zavatra re Filistina zany mbo sakilalao am'dralahy mekara ty ampisehoana zavatra. Ozy izy Jonathan sady mianika an'le tendrombohitra amin'ny tongony sy ny tanany no milaza andao tsika ho any fa tsy misy manakana an'i Jehovah tsy hamonjy. Na mivitsy na maro. Takizay ihany koa Andriamanitra tompontsika tsy misy manakana an'i Jehovah tsy ampiasanao. Na mitoejavatra ina na mitoejavatra ina ny iainanao. Fa ny anjaranao ity aho Jesosy. Ity aho. Za tsy manana asa zao aza miteny tompo raha omenao asa toriko filazantsara daholo ny mpiara-miasa amiko rehetra. Tena voadiny ataoko aza mivoadivoady zany fa tsy voatazonao zany. Fa zay dia efa milaza. Vely rano raha teo vao mainka tsy ho voatazonao. Ka tonga dia alao tsy miteny betsaka fa eo amin'ny toerana izay misy anao. Tsy manana asa ianao Jesosy eo. Zao vanim-potoana tsy hananako asa zao. Miprofite amiko ianao androany. Mandritry ty fotoana ty profite amiko ianao. Zao za marary zao misy profit anao zao. Misy profit anao zao. Zao salamo zao misy profit anao. Misy tombontsoa anao. Fa rehefa zay ny ao am-ponao tsy mivily ianao. Amen. Fa rehefa tsy zay ny ao am-ponao malama be ny lalana iviliany. Malama maina ngeny tany ozy izy malagasy. Mivily ianao, mivily. Mahita ny zavatra azo niafy ianao ohatra ny mahomby tokoa aloha le fiangonana fa langy alangy. Hitako ngeny ny etombohandrianina reny zao izy efa manana camion 4. Ny hatramin'izao tsisy camion ipetrapetrahana pneu-na tomobile ny tokotany ipetrapetrahana amin'ny atoandro. Zay no misy ao. Rajava reraka be jorondrareo vavolombelona foana. Zao tontolo zao manao pression foana. Misy anabavy zay any Chine tratra ny pression foana. Isaka mihetsika ny amin'ny zavatra mitranga sy ny zavatra zay miseho. Ianao tokony ohatr'izao, ianao tokony ohatr'izao, ianao tokony tafavoaka, ianao tokony ty. Satria maninona misy ilany an'Andriamanitra. Fa rehefa mivadika ny rasa misy ilan'Andriamanitra. Dia milaza anao ity aho Jesosy. Zao tsy mampiova ninina mihitsy. Hoeton'ny tompo eo mahafinaritra ianao misaotra Jesosy. Misy ilanao entondray. Hoeton'ny tompo eo manahirana ianao misaotra Jesosy. Misy ilanao entondray tsika izany. Atao anatin'ny olantsika entondray tsika izany. Misy ilanao miprofita anandray ianao eto Jesosy. Fifaliana ane zany. Tena milazanao any zany expérience komaly zany lamosina marary fa ny tena faly ny fo mafana ao anaty. Zao izy tsy marary tsony. Zao izy tsy marary tsony dia misaotra ny tompo indray zay indray zany. Ay zay fotsiny ohatra ny sonety kely fotsiny zay, sonety dalarma fotsiny zay. Zao dia azoko lelesony toy indray lalana ilain'ny tompo indray tariton'ny tompo indray ampiasain'ny tompo indray amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia tahak'izay ny atao hoe mafantatra ny position ny toerana. Tsika le ampiasainy izy mpampiasa asa fangaro ny resaka. Amen. Ampaireziko ilay namanao asa fangaro ny resaka hoe itsika le ampiasaina hoe amen. Tsika ny fitaovana, tsika ny ondry, tsika ny vary. Izy manao zay tiana atao amintsika ho atao any sitraponao. Misy le fanoharana farany nataon-dralahy sitraka iny mikasika ny ely. Ay Samuel moa resana zany fa niala eo amin'le ely ny resako hoe nisy pa mpisorona be anankiray atao hoe ely. Le niteny tamin'Andriamanitra Samuel. Dia zao ny afatra Andriamanitra tamin'ny Samuel. Ny resaka izy
ndany ianao teneno ely za tsy resaka amin'ny ely tsony fa zao ianao no resako tenenao aminy zao satria ianao nanapa-kevitra ianao tsy haino fa iainony zanakao anampitamby azy ireo za fa miteny aminao fa tsy mety fiainan'izy ireo ianao tsy mety manitsy azy dia zao ataoko maty eo anatrehanao ireo mirahalahy reo zanakao natahotra Samoely iresaka amin'ny ely zao lazainy ely zao mampiaininanao lazao zay nitenenin Jehova dia niteny amin'izay Samoely zao ny lazainy Jehova taminao ianao napetrako teo mpisorona be fa ianao nefa tsy ny respekte mihitsy ny fisoronana fa zanakao avelanao fotsiny anevateva ny fisoronana ka zao ataoko maty eo anatrehanao izy roa lahy zao ny nambarany ely izy ny Jehova aoka izy anao zay sitraka ny fony zay ihany koa tsika dia mpanompo aoka izy anao zay sitraka ny fony sany ny atao hoe fanatitra tsara indrindra raha lasianabavy eo ianao manaiky amin'ny fona rehetra ianao no Jehova ekaiko zay sitraka ny fona eto ndray andro any ekaiko zay sitraka ny fona ananatsotra fotsiny loka amin'ny krismasy ianao ny Jehova miaraka mitsikitsika ianao miresaka ianao ny Jehova ekaiko zay sitraka ao mafany ery fonao misaotra an'Andriamanitra atao ohatra zao tsara le vilia amin'ny krismasy rehefa ratsiratsy ohatr'izay ny loka raha isao amin'ny tanana ohatr'izao ianao ny Jehova saotra Jesosy ho teraina mandrak'izay ny anarana ho tonga ny fanjakanao amin'ny alalan'ity vary sy anan'ity misy fanjakanao tsy maintsy tanteraka amen hoaniko tsara mihitsy misaotra Jesosy fa milazanao zany fanatitra tsara lavitra sy ankasitrahana no le olona mandany 4 millions amin'ny restaurant tsara lavitra zany no lay olona mandany firy tsy hoe ratsy akory mandany any mihinana restaurant sao dia lazainao indray hoe le ao an-trano mihinana anana zany ny avy amin'ny tompo fa tsara lavitra zany zany ny fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra amen tatsika hitsangana amin'izao fotoana zao dia misaoran'Andriamanitra ny amin'ny toe-javatra maneke ny toerana izay misy anao sy izay hitondrahany anao fa isika dia mpanompo ary izy mpampiasa antsika isika dia vary izy mikarakara ilay vary satria misy ilany azy isika dia ondry izy mpiandry ondry satria misy ilany an'ireo ondry ireo isika ilay vilany tany izy mpamolavola satria misy ilany an'io vilany tany io misaorany Andriamanitra ny amin'ny positionao androany saotra Jesosy raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo